Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Io mibavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao amin'ny fifaliana tokoa no ahafahanay indray mandre ny feonao amin'ity maraina ity. Amin'izao andro izay natokana tokoa mba hanimpona sy ambonahitra anao zao satria andro izay nantsoina tokoa ho fitsaharana. Misaotra sy mankasitraka noho izany Jesosy, dia mangataka indrindra ny famindram-povy aminao fa tsy tanteraka zahay. Diovy amin'ny aranao soa na ratsokatoaka Kalvaria Jesosy, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Dia mangataka ilay fanao masina mahery, mba hiasa aty anatinay, fanampitaridalana, fanampananatra, fanampampianatra, eny atonga ny Jesosy hanatanteraka ny sitraka ao amin'ny lafim-piainana rehetra ovonahitrao. Dia misa mahery aty anatinay Jesosy, mandrava ny herin'ny fisarahana rehetra eo aminao Andriamanitra sy zahay, ary dia mitalo sy miangavana indrindra. Ampitomboy aty anatinay ny finoana velona fa Andriamanitra tia anay tokoa ianao, velona sy manan-kery, ary miantso anay mba hibebaka fa miditra ao amin'ny fanjakanao. Mankasitraka tompo, mankatelo eram-poram-panahy zahay. Miompy sy mankalaza anao mandrakariva zahay, miaraka amin'ny feo lanitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboana amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Shabbat shalom hoy ny fiaraban'ireo jiosy rehefa tonga ny sabotsy tahaka izao, manomboka amin'ny zomaly iny ka mandrapatonga ny sabotsy alina. Atsiarovana tokoa fa andro natokany tompo mba hitsarantsika ary andraisantsika ny fahasoavana sy ny fitahiny rehetra izany. Inona ireo porofo izay azona mana porofo araka izany fa niova fo ny olona iray. Dia izao no tenin'Andriamanitra izay manamafy izany ao amin'ny bokin'ny filazantsara araka ny Matio 9:1 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12. Mivaky toy izao amin'ny tompo Jesosy. Tandreo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pitia amin'ny rainareo izay ny an-danitra ianareo. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe, mba hankalazan'ny olona azy. Lazako aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataony ny tananao ankavanana. Mba atao ao amangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hitan'ny olona azy. Lazako aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavah amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaroan'ny teniny no ianona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anio anay anio izay hanina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy. Fa manafanay amin'ny ratsy, fa raha hamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela ny ianareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ary raha mifahadiana ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay malahelo tarehy, ka mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady.
lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fa ianareo kosa raha mifadianina dia hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao izay ao mangingina ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Amen. Ireo lazain'i Jesosy ho asan'ny fahamarinana na ny porofo fa niova fo tanteraka ny olona iray dia 3 tonta toko-3 mahamasan'andro: ny fanomezana, ny vavaka ary ny fifadian-kanina. Ny fanomezana ho an'ny hafa ao mangingina na ny fiantrana, ho an'ny olona efa nanolo-tena ho an'i Jesosy dia afaka manome ny tenany mazava loatra. Tahaka izany koa te hanome ny fananany rehetra koa raha ilaina aza. Noho izany ny olona manolo-tena dia tia manome ankalalahana amin'ny fifaliana sy amin'ny fanetren'ny tena. Manome ho an'iza moa? Ho an'Andriamanitra aloha, saingy izao koa ho an'ny malahelo, izany hoe ny mahantra sy ny fadiran'ovana. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao ny Tompo, araka ny Matthieu 5:22. Hoy koa ny Tompo hoe efa nahazo miampona ianareo koa manome izaho mamiampona. Matthieu 5:9. Fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Hoy ny Asan'ny Apôstôly 2:5-5:30. Ny manome dia porofo anankiray lehibe ary dia hita miharihary ao anatin'izany fa efa niova fo tokoa ianao raha toka sahy manome, vony hanome ary manana finiavany ny hanome. Ary ny porofo izay lazain'ny Tompo moa tsy hoe porofo ho an'ny olona ety ivelany raha maromarina koa fa voa izay hitanao tenanao, ianao izay manatona ny Tompo, ianao izay niova fo no matsapa fa manana fo malalaka te hanome ianao. Fa raha ohatra kosa ka tonga ny fotoana izay anatanterana asan'Andriamanitra ohatra ka tahaka ny voateriteriny ao anatinao ny hanome, hoe ary tao za foana ny manome, ary tao tsy dia tiako loatra ny manome an'izany zavatra izany fa za rangahy tsy hame mitindray mitoraka tia. Ny dikan'izay dia izao tsy mbola tena niova fo tanteraka ianao, satria anankiray amin'ireo porofo lehibe izay nataon'ny Tompo ny hoe raha ohatra ka niova fo ny olona iray dia tia manome izy. Faharoa dia ny vavaka. Tsaroa fa Andriamanitra mihitsy no tena miantso antsika ao amin'izany vavaka izany. Ary dia Jesosy eto dia manome ilay ohatra ny amin'ny Rainay an-danitra. Ny vavaka ny ampianarin'ny Tompo dia anankiray amin'ireo izay tokony tanterantsika zanak'Andriamanitra kristianina. Ary raha manambara izany moa Jesosy dia mampatsiahy tokoa fa ao anatin'ny vavaka ny ampianariny io dia misy ny ampahany izay natao an'Andriamanitra. Ahatonga ny olona tena hifantoka amin'Andriamanitra ny fiainany. Ahatonga antsika kristianina tena hanamasina an'Andriamanitra tokoa. Ahatonga antsika kristianina hikatsaka ny voninahitran'Andriamanitra. Ary ahatonga kristianina ihany koa hametraka mandrakariva laharam-pahamehana voalohany amin'ny fiainantsika dia ny amin'Andriamanitra izany sy ny ahatonga antsika hiantso mandrakariva izany an'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika ka hikatsaka ny fanjakany, araka ny teny hoe katsaolo ny fanjakana ny avana sy ny fahamarinany dia nampianareo izany rehetra izany. Ny sitrapon'Andriamanitra no tokony tanteraka eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsiraray avy. Azy eo nangatantsika mandrakariva. Ary rehefa izany vao miditra amin'izay mety antsika isika, ny mikasika antsika, dia tahaka izany ohatra ny amin'izay hanina sahaza ao antsika, tsy hanina tafahoatra, tsy hanina ihany koa izay tapakibo fa hanina sahaza. Ary dia sahaza izany no angatantsika amin'ny Tompo mandrakariva. Tahaka ny zanak'Israely dia tany amin'ny tany efitra, rehefa tonga ny fotoana izay teo ampovoan'ny ilay tany efitra izy dia nahatsiaro tokoa fa Andriamanitra ihany no afaka manome azy
ary dia men'Andriamanitra sahaza azy isan'andro izy, fa tsy mba men'Andriamanitra kosa be dehibe na tsy ampy. Ary dia atao anatin'izany no nahitana tokoa fa izay nikatsaka ny isan'androny dia ny men'Andriamanitra izany amin'ny fotoanany, fa izay nanangona kosa dia nasiso ny papelika nareo mana izay nomen'Andriamanitra azy, fa hoy ny tompo hoe tsy maintsy hohaninao isan'andro, fa omeko isan'andro ianao. Ka izay le fatokiny izay zava-dehibe satria omen'Andriamanitra sahaza antsika isika. Dia ihany koa nantsony tompontsika mba angataham-pamelana amin'Andriamanitra mandrakariva, tahaka ihany koa izay amelantsika ny olona, satria izay tsy mamela ny hafa tsy mba hoavelan'Andriamanitra ihany koa. Hatrany tompo dia milaza isaky ny fahafaran'ireo zavatra izay nazainy faporofo ireo ny tokony atsiarovantsika fa ny ray izay ao mangingina no mamaly sy mahita antsika. Ny ray izay ao mangingina no mahita sy mamaly antsika. Ary ny ray izay ao mangingina izay mahita sy mamaly antsika no tokony ho banjintsika mandrakariva amin'ny fotoana rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Akoatra ny vavaka, akoatra ny fanomezana dia ny fifadian-kanina hoy ny tompo izay nampatsevina antsika fa anankiray amin'ireo tokotelo masan'andro amin'ny kristianina niova fo tanteraka. Ary dia hita miharihary zany fa ho antsika zanak'Andriamanitra zava-dehibe tokoa ny fanatanterantsika izany. Dia atao hoe farafahakeliny indray mandeha isam-bolana na indray mandeha isan-kerinandro, atsiarovantsika tokoa fa ilaina ny manatanteraka izany, satria ohatra anankiray izay nambaran'ny tompo rehefa natanteraka ny asan'Andriamanitra ireto mpianatra ireto, ka tsy natafavoaka ny asan'ny maizina sy ny devolo tanatolona anankiray, dia nampatseviny tompo tokoa fa iny karazana iny dia tsy mivoaka raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadian-kanina ihany. Ary dia manaporofo izany fa misy herim-panahy izay omen'Andriamanitra antsika eo anivon'ny fifadian-kanina, misy herim-panahy izay atolotry ny tompo antsika ao anatin'izany fifadian-kanina izany. Ary izany fifadian-kanina izany dia mampatsiahy antsika fa miala amin'izao tontolo izao tokoa isika sy nofo, fa kosa mifamatotra aina amin'ilay Andriamanitra izay fanahy. Koa satria tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana antsika, dia tahaka izany ihany koa no tonga antsika izay mitady mandrakariva ny tompo amin'ny alan'izany fanazana antsika izay, amin'ny alan'ny fanadonontsika ny nofo fametrahantsika kosa fiandro tanteraka ny momba antsika rehetra amin'Andriamanitra izay fanahy. Aoka isika atsiaro riavana ao anatin'izany fa antsony tompo koa isika hanatanteraka izany ao mangingina, satria ny raintsika, ny rainao izay mahita anao mangingina no hamaly anao. Ady ombenombeny dia atao hoe miresaka manokana amintsika tsirairay avy ny tompo anatin'izany, ka milaza fa ho hita ny rainao izay ao mangingina ary ny rainao izay mahita anao mangingina no hamaly anao. Izany hoe isika tsirairay avy mihitsy mila manantona ny tompo amin'ny alan'ny vavaka, isika tsirairay avy mihitsy no mila mifadianina, isika tsirairay avy mihitsy no mila manome ho an'ny olona, ary tsy hitany izaniza izany, tsy hitany manodidina izany, ary izay asa atao hoe asan'ny fahamarinana na porofo ny fiovampo izay dia atsiarovantsika tokoa fa antsika tsirairay avy eo anatrehan'ny tompo. Alao ariavana ka aoka ilay fanamasin'Andriamanitra hiasa mahery anatintsika, azontsika manatanteraka izany rehetra izany, satria Andriamanitra dia Andriamanitra tia antsika, ary ny ray dia mijery antsika sy mahita antsika isan'andro, ary ihany koa mamaly antsika isan'andro, mba ho porofo fa niova fo marina tokoa isika ho vonany. Vavaka isika ravana. Soranao Jesosy satria Andriamanitra izay miasa tokoa ianao, Andriamanitra izay tia anay, ary fony eto an-tany tokoa Jesosy dia natanteraka izany rehetra izany. Tsy mba nataonao ho resaka fotsiny izany fa nitanteranao tokoa, fa ianao dia nanome izay teo am-pialatananao, ary nanome nangataka tamin'ny ray koa aza mba hahatonga ianao hanome misimisy koa ny hafa, ka na tsy nisy aza teo fa kely dia kely dia nangataka ianao tahaka ny mofo-dia misy ny hazan-drano roa. Sotra Jesosy no izany rehetra izany, fa natolotrao amin'ny tenanao, natolotrao mombanao rehetra, natolotrao ny voninahitrao ho anay zanak'olombelona, ho anay fiangonanao, ho anay tsirairay avy ankoa Jesosy. Mankasitraka tompo no izany modely napetraka ao izany fa nanolotra koa anao ny sosiny tsara ho anay, indrindra ilay fananao masina izay nomenao avy amin'Andriamanitra ray. Eny Jesosy, ny vavaka mandrakariva ka tsy reraka,
raha tojo ny sarotra sy ny mangidina azy ianao dia na tsy ary tokoa fa nivavaka tsy tapaka tena mbohatra oliva sy tena mitoerana maro samihafa izay nombolinao vavaka Jesosy ka nitolomanao tambavaka tamin'Andriamanitra ray isan'andro izany tompony porofo dia tserovana tokoa fa Andriamanitra izay tia tokoa ianao. Eny Jesosy nifadianina ianao 7 andro 7 alina ary dia mahagaga tokoa izany. Misaotra tompony izany ary dia mankasitraka romporam-panahy satria natonao ny lalana nanome ohatra velona ianao ny amin'izany rehetra izany fa nombonao tokoa ny tenanao Jesosy natalohany hafijaliana aza mba hahatonga anay hanana fiainana mandrakizay aminao sy hitoetra eo amin'izany famindram-pony izany. Mankasitraka tompony amin'ny zavatra rehetra alorana ny aza ny voninahitra aminao ry tompony tompo sy mantsaka ny mpanjaka fa amin'ny kosa ny fahasoavana ny Jesosy Kristy ny fitiavanao Andriamanitra ray ny herin'ny fampiraisana avy aminao fanahy masina